faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Petera sy Jaona. Asan'ny apôstôly toko 4. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Indrisy, ireto lehilahy be herim-po ireto tsy nakasitraka ny zavatra nitranga. Matroka ny endriny, niketrona ny andriny, ary feno fialonana ny masony. Mandra-poviana no tsy maintsy hiarety antsika izany. Manaiky tanteraka an'izany fa mila rarana izy ireo tsy resaka momba an'i Jesosy. Raha mitoy izao, dia ino avokoa ny olona rehetra fa Andriamanitra nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Andeha isika hisambotra ireo mpitarika. Manao izao fihetsika izao ny Sadoseo, satria mihevitra izy ireo fa tsara kokoa noho ny hafa. Tamin'ny voalohany, navelan'izy ireo ombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary amin'izao ilain'izy ireo ampanginina ireo vavolombelony. Namakivaky ny vahoaka ny polisy tao amin'ny tempoly. Nisambotra ny Petera sy Jaona izy ireo, dia naka azy ka napiditra azy tao an-trano maizina iny alina iny. Ny ampitso maraina dia nanontaniany Petera sy Jaona hoe: iza no milaza fa tsy maintsy mitory ianareo? Ahoana no ahafahanareo manao fahagagana toy ny fahaizana mampandeha ny olona malemy tongotra? Tsy nanaiky nampatahory ny Petera, namaly tamin'ny pasahiana izy hoe: niampanganay ianareo, satria nanampy lehilahy nalemy tongotra izahay. Tanteraka ny fahagagana vokatry ny finoanan'i Jesosy Tompo izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana, kanefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Jesosy irery ihany no afaka mamonjy ny olona. Tsy misy olona eto amin'izao tontolo izao afaka manao izany. Gaga ireo mpitsara nahita ny fahasahian'i Petera, ka nampisintona ny fitsarana mba iarahan'izy ireo hanapa-kevitra na amin'izay tokony hataony. Inona ny ataontsika amin'ireo olona ireo? Tsy afaka mandany zava-misy isika, fa afaka nandeha lehilahy malemy tongotra. Afaka mahita izany ny rehetra. Saingy afaka manakana ny hafa tsy andre momba izany isika. Andeha ho raharantsika tsy hiresaka momba an'i Jesosy izy ireo. Nitodika tany amin'ny Petera sy Jaona indray ireo mpitsara. Ry tompoko lahy, tsy mahazo mitory an'i Jesosy tsony ianareo. Mazava, mananteny izay fa hakatoy baiko ianareo, ratsy izany. Fa Petera namaly hoe: Tena manantena marina tokoa ve ianareo fa hakatoanareo mihoatra noho Andriamanitra izahay? Tsy afaka ny angina izany izahay. Niaina zavatra betsaka izahay niaraka tamin'i Jesosy, ary mila milaza ny momba azy amin'ny hafa. Nandray baiko indray izy ireo mba hangina, avy eo dia nofitsorana. Andriamanitra no tokony hankatoavina mihoatra noho ny olona, toy an'i Petera sy Jaona. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.